dia kely sisa no raha velana ny andro zany miainga avy amin'ny fandrahonana nataon'ny JICM Groupe International de Contact Madagascar 10 andro no fetra nomena anireo candidat telo hiaisotra tsy hilatsaka hovidiana ratsy zany dia halatsaka ny sazy ary novoizina ombieny moa zany na manano elaran-drenantenaina fa hoenjana zany sazy hilatsaka izany. Hatreto amin'ny itenenantsika eto tsy misy amin'ireo candidat telo no nisintona ny fametrahana ny maha-candidat azy na Ramatoa Ravalomanana izay raha ny tombatombany maro dia hoe hisy fanambarana goavana tetsy amin'ny Macro saingy nanamafy ny maha-candidat ny Ramatoa Ravalomanana ny fihetsiketsehana tetsy amin'ny Macro. Nilaza mihitsy aza moa ny mpitarika an'ity ankolafy ity Andriamatomamy Rakotoarivelo fa raha voasakatsakana ny maha-candidat Andramatoa Ravalomanana dia ny ankolafy Ravalomanana mihitsy no tsy handray anjara ao anatin'ny fifidianana izay ho avy na anao ny ataontsika hoe boycott zany amin'ity fifidianana ity. Ny amiraly Didier Ratsiraka moa dia io ao anatin'ny candidat tsy mieritreritra ny isintona n'izay maha-candidat azy izay. Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita ny resaka mandeha no betsaka ny aminy hoe nanana eritreritra ihany ny tenany natanteraka ilay diditsy volana ahafahana misintona ny maha-candidat na koa eo amin'ny hoe fafahana misintona n'izany candidature izany saingy tsy izay no mitranga tahaka ny mbola mipetraka ny maha-candidat azy ao anatiny ireto 140 ireto. Ankoatran'izay moa dia misy ny resaka ny aminy hoe tokony hisy ihany ireo candidat hafa fanampiny tsy mahafeno ny fipetra hiala ao anatiny 140 io. Ankoatran'izay no Randrenantenaina dia manahirakirana ny fipetraka ny toedrara satria manao ping-pong ny CNT, ny HCC, ny gouvernementa eo amin'ny hoe inona ny fipetra tokony ho raisina eo anatrehany olana mitranga eto amin'ny firenena zao. Dia raha tsorina zany dia ao anatina statu quo tanteraka ny rara eto Madagasikara zany hoe tsy hitanao mandroso, tsy hitanao hoe mankaiza. I Afrika Iray Manontolo no Randrenantenaina dia ao anatina korontana amin'izao fotoana zao. Fantatsika fa hisy fifidianana ao Mali saingy amin'izao fotoana zao dia misy ireo atao hoe agent électoraux natao takalonaina nisy ny sambotra anakenina no voasambotra ary dia korotandrotana ny toedrara ao Mali amin'izao fotoana zao. Andriamatoa Tiebile Dramé moa izay anisany nanelanelana ny raharaha teto Madagasikara nirotsaka ao candidat nisintona an'izay maha-candidat zay satria nahatsapa fa tsy milamina ny toedrara ao Mali. Ny fianakaviam-be iraisampirenena nefa indrindra ny frantsay dia manery ny tsy maintsy anatanterahana an'izay fifidianan'izay ninonina mitranga ao Mali. Nanao fanambarana Ban Ki-moon fa mila hery miaramila ahafahana manery n'izany fifidianan'izany ao Mali nitsangana ny filoha frantsay François Hollande ary vonina ny hoe omena ny hélicoptère efa vonina ny zay moa ny tony hoe force militaire de sous-région zany hoe efa misy miaramila fiandry aty amin'ny zavatra manahirana ty Afrika ty azo omena anaovana amboletra ny fanatanterahana an'izany fifidianan'izany kanefa ny ao atoerana aza dia efa mahatsapa fa tsy tokony ho tanterahana aloha izany fifidianana izany. Korontana ny toedrara ao Zimbabwe satria raha mijery isika dia hisy ndraiky io ny fifidianana amin'ity farany volana ity fa ny zava-misy indray no Randrenantenaina dia communauté interne indray no miteny hoe aza mbola atao aloha
io fifidianan'io fa tsy milamina nareo Zimbabwe ny ao anatin'ireny nefa mahita fa azo atao tsara manatanteraka an'izany fifidianan'izany. Velona indray ny gidragidra ao Soudan, ny raha Darfour efa misy ny maty amin'izao fotoan'izao. Mbola tsy milamina RDC, mbola tsy milamina ny toedrarà ao Côte d'Ivoire satria vao farany teo dia malaza ho manao karazana famonjana amin'ny fomba enjana sy mitanila ny fitondrana hoentiny Alassane Ouattara. Zany hoe tena manahirana zany zava-misy aty Afrika. I Madagasikara malalatsika moa de io ridritina amin'ny fomba andridritana azy io. De io no atao hoe karazana savalalana fampieritrretana anomboatsika an'izao fandarana izao koa dia manasatsika anjoy hatramin'ny farany. Andriamatoa Rainijaonary, tonga indray ny fotoana hifampizarana entitsika ho an'ny mpiaino, ho entitsika ho an'ireo izay tsara sitrapo, ho entitsika ho an'ireo izay olona miaina ao anatin'ny aya, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny tsy fahalalana, dia miezaka mitondra an'izay anjara-biriky azo hoentina. Isika koa dia mirabanao ampitiavana sy ampanajana Andriamatoa Rainijaonary vonina hitondra an'izany andraikitra lehibe sady mankadiry izany. Miraba tompoko. Miraba anao namana Ismaël, miraba koa ny namana Noël Randrianantenena, miraba ny olona rehetra mihaino izao fandarana izao, misaotra n'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro. Dia atombokontsika amin'ny lalan'ity hira anankiray ity ny fotoana ary manasa antsika rehetra iray fo, iray saina, iray fanahy aminay angataka ny alehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hirotsaka amintsika tsirairay avy ary hirotsaka amin'ity tanitsika ity izay rotodrotiky ny asan'ny maizina, asan'ny devoly, ka mila ady ampanahy lalina izany